tatytsika ny amin'ny mpavolombelona ny amin'ny partage izay nataon'ny datoritsa teo ihany koa mandray sanoty foana tena kaikinao mandray sanoty aza mieritreritra mihitsy hoe zavatra efa reko efa haiko zany atao foana ianao rehefa mifanatren'Andriamanitra hoe misy zavatra raisiko vaovao dia mitombo foana iny ary mietsara iny au moins mietsara raha tsy mitombo ary dia mietsara ampianarintsika foana mandraky teny androany fa foi de bonne qualité ny takina fa tsy foi en quantité maninontsika mianatra an'izany hoe foi en qualité zany fa tsy foi en quantité satria foi en quantité tsika ny kely indrindra efa nalaiko ohatra eny avetivetika fotsiny ny foi en quantité dia ny olona ohatra ny tao anatin'ny sambony Jonas ny olona tao anatin'ny sambony Jonas nisy finoana karazan'Andriamanitra kely be da be tao anatiny finoana be da be isan-karazany zany samy nanao azy filokany sy ny karazany teo daholo fa tsisy namaly Andriamanitra zay finoana en qualité zay nananan'i Jesosy hoe finoana tahaka voatsinako izy izy zay ny takina amintsika androany ataovy zay ahitanao an'izay zavatra zay zay ho tsara le any Meksika le manao tana le misivana volamena eny amin'ny rano reny rehefa mandray le tany tendrombohitra boatrany eny dia basana rano dia visy tonga ery dia ohatrany ngeza be ery le safy dia ohatrany hoe raisiny izy dia ohatrany hoe tonga dia ohatrany hoe wow efa izy daholo fa io adiny 5 amin'izay izy manosakotran'ny ohatrany hoe faly be izy mahazo ohatrany volamena raha mamahazo azy tena kaikinao hoe foi de qualité hoe mila travail ary le travail tsy Andriamanitra le travail fa ianao sy za lesitsika momba ny finoana zay mbola mitohy ihany le izy tsy mijanona mihitsy sika bazy le izy bazika le izy fa miteny anareo fa mahatsara anareo le izy afantaranareo hoe aizany ametrahako finoana tamin'ny labia nampianatra anareo raha tadidinareo hoe ny finoana au fait takin'olona anankiray mandeha any amin'ny casino tsisy makany amin'ny casino takin'olona anankiray makany amin'ny casino dia tonga eo amin'ny ohatra hoe tourniquet anankiray izy dia misy an'le fametrahany reny hoe couleur mainty dia couleur fotsy dia misy numéro hatramin'izay le rangaha dia mametraka eo amin'ny mainty foana dia manana 1000 € izy laninao isam-bolana dia apetrany eny amin'ny mainty daholo dia le mainty ataontsika hoe LC Lucifer le fotsy eo ihany fa aleo mifidy an'le mainty foana fidy foana an'le mainty izy dia zao rehefa odina le tourniquet dia le fotsy foana miganitra dia tsy mba mahatakatra izy hoe mba hiovany le fotsy indray manaraka fa mbola miinsista ihany mandeha zay teneniko anareo ny finoana dia ohatran'izay ihany koa ny finoana rehefa hitanao fa tsy mandeha ny fiainanao napetraka ao tamin'ny finoany taolo napetraka ao tamin'ny finoany scientifique napetraka ao tamin'ny finoan'ny Andriamanikafa tena kaikinao angolo le finoanao hoe dia apetrao amin'Andriamanitra velona amin'izay manomboka androany ohatrany hoe miloka izy zay mihitsy miloka dia apetrao eo daholo izy ohatra misy an'le fomba fiteny zay zay je mise tout sur ce ohatra hoe numéro 3 blanc Jésus Christ ray zanaka fanahy masiny je mise tout zay masamy manana an'izay fahasahiny zay hoe tena za tsy mihino miasako tsony za tsy mihino vola miditrango tsony za tsy mihino miarena any Madagasikara ny héritage fa za mihino an'Andriamanitra amen manomboka maninona zay ny finoanao manomboka efa metsara ny qualité ny finoanao ohatra zay zavatra zay tena tsoroko nareo zavatra efa nilalovako zany zavatra teneko anareo zany ary nahitako soa le izy dia mba tiako nareo ahita soa ihany koa amen tsy tiako tsika izarazara le finoana hoe ndrandray apetra kely an'Andriamanitra ndrandray ataoko mandrandray manao afindrafindrao za tena tsy manao fandia afindrafindrao tsony mandrosika rehefa mandroso dia mandroso ary zaza mandidia afindrafindrao zatsiny ka culture iny culture any lanitra atao fiderana atao fiakomofana atao aza mandidy afindrafindrao zao mandroso mihemitra ohatran'ny lelo-draza
asianao ny lelo iny fa masisy mba manana fahasahina mihitsy miaraka amin'izao andriamanitra zao anatin'ny sekoly fanambina antsika zao a efa miaso ao fiainantsika sahady zany amin'n'anarana Jesosy raha efa natsipinay sy zakorija teo a ny amin'ny resaka hoe fanambinana dia miainga avy any amin'ny fo le izy aloha any amin'ny tantara faharoa toko voalohany nareo mahita ny Solomona nanaovan'andriamanitra alliance tamin'ny Solomona ny amin'izay hoe fahendrenana angatahany nefa nomeny azy koa zay zavatra rehetra mety ho ilainy ao amin'ny fanjakana etabe mihitsy ny kristiana ny teoria na dia tera-baovao nafantatra ny tantaran'ny Solomona io dia manino ndeha koa mbo angataka fahendrena dia mbo omen'andriamanitra sifra tena kaikanao hoe tsy azo ininona anao mba nanao an'izany sy nanandrana an'izany koa fa nampianaran'ny fanahy masina hoe andriamanitra tsy dupe mihitsy rehefa vakianao a io kronika de kronika chapitre 1 io a dia hitantsika tsara mihitsy fa ozy izy andriamanitra mihitsy no tena satria tao anatin'ny fonao zao zay dia hoe teny indray tenanao andriamanitra hoe mandinika amin'ny fo ary mpamantatra amin'ny vo tsy mila miteny akory anao dia fantany vao mihetsika ianao dia ainy na matory ianao na tseny izy miala fahasomegazy zay atao vao anatin'ny fisainanao asa mieritreritra mihitsy hoe hitsokan'andriamanitra hoe izy Davida zay hoe na hoe ny tapitendrombohitra any ianao miditra ao ambany ranolalina ambany tany mbola any koa anao any amin'ny fiainatsika mbola hita amin'ny masonao ka ianao zay mandehandeha tao ambony tany hoe tsitany mitsitsina aloha izy omeny sakafo ny voninkazo azo izy zao zao manomboka tsara ny andro ny asa mafy mihitsy ny jardiniany ny any mizemeriany zay tsika rehetrarehetra faleritsika mahita n'le bozaka tsara tapaka ny hazo manodorobona ny voninkazo mamelana dia izy andriamanitra reny ary vitako dia enao izy dia tsy hovitako mampiakanjo anao tsisy mpanompon'andriamanitra raisoty tsisy mpanompon'andriamanitra tsy zanak'andriamanitra miboridana zany ao anaty baiboly fa jereo tsara ny jereo tsara inona ny zavatra any amin'ny Genèse 15 eny pasteur angambany mba jereo kely eny mba meo anazy na nombre anazy Genèse fa ny tombo niaraka tamin'ny zanak'Israely avy any Egypte mandrova tonga any Kanana ny akanjony sy ny kirarony meo anazy verset 16 azafady niara-tombo tsisy potiky tsisy pourri tena kaikanao zay le fiainan-danitra zay le fiainana surnaturel zay le émerveillement zay gaga de gaga vous serez émerveillé ozy izy azany tsoko anareo mahazo zava-baovao mahita ty zava-baovao be da be fa ny anah ny entako koa tena de dizaine d'année koa ny anah lavitra tsara mihitsy meny assemblée kiraro zao tamin'ny herintaona gaga be taty Colombe nisy fotoana ohatrany tsy tsahana mihitsy zany kiraronao zany pasteur ozy izy anaovako le izy fa tena asadiaiko mikojakoja azy mitandrina koa misasako koa le izy fa tsy hoe vity kiraro dia mamanda andriamanitra hoe tsy tahy any sasako ny kiraronao tena kaikanao mba sasako ny kiraro sasao mibany mba kojakojay koa hoe ny zavatra zay hita ve le verset jereo zay niara-mitombo ozy izy tena tsisy pory zay tena datoriza teo ao a ny zavatra ny tany ho potika soloa sy ho ravo azotsika zay fa maninona ary na ny zavatra ny tany nataon'andriamanitra tsy potika soloa sy ravo teny apotitra ny tongotra sy teny akoditra ny zanak'Israely satria nandeha niaraka taminy teny kaiky tenao hoe niaraka tamin'andriamanitra miteny aminareo aminaran'i Jesosy fa zay tahiny Jehovah dia ho voatany mandrak'izay dikan'izay manomboka androaniny ianao ary tsy jamatsony aminaran'izany Jesosy raiso le izy ndao tena décortique antsika kely any psaume 23 io ny titre antsika zany dia bénédiction antsika tena lié amin'ny leader antsika tena lié tsy hoe satria leader anareo dia miteny anareo hoe tsy maintsy lié aminy fa tsy izany no désidéanisme andriamanitra tena kaikinao hoe lalàna ao amin'ny fanjakan'andriamanitra le izy tsy lalàna amin'ny firon'ny pasteur Tommy le izy fa lalàna fanjakan'andriamanitra mba hahatonga an'le eno sady raisonoty mba hahatonga an'le bénédiction tsironiky avy aiza ozy izy psaume 133 ohatry ny rosé de rose izy
avany amin'ny tendrombohitra ziona dia mikorina ozy izy ohatra bombe précieuse izy sur la tête qui est pondée sur le sabbat la barque d'Aaron dia rehefa namaky psaume 115 sika eto dia ahoana mitenen'Andriamanitra ho tahiko ianao ry arona ozy izy mila mahatakatra tsika qui découlait jusqu'au bord de ses vêtements. Alléluia. Tadidio tsara zany fa ny baume précieux an'Andriamanitra avy any amin'ny lono mikorina tena kakinao avy any amin'ny lono mikorina. Mifona zany amin'ny fomba fiteniko fa tsy avy any amin'ny assemblée miakatra mankany amin'ny fitahiana mankany amin'ny assemblée ny fitahiana zany tsy avy any amin'ny assemblée mankany amin'ny pasteur fa avy any amin'ny pasteur mikorina mankany amin'ny assemblée. Raha teo tahiana ny assemblée avy any amin'ny pasteur mihitsy izy no mikorina. Dia raisinoty tiako mihitsy ny mandray noty ny tsiraray avy raisinoty zao zavatra teneniko zao minaran'i Jesosy mahatonga antsika tsy tahiana satria zany tianao mitahiana personnel je veux être béni fa tsy mijery foana hoe ao amin'ny acte 2 ho tahiana ny assemblée. Tokony mitsinjo zany tsika hoe inona ny mahatonga ny assemblée ho équilibré raisinoty raisinoty le izy tokony ao ny équilibre daholo zany ny assemblée rehetrarehetra fa tsy tokony nisy rang social ntsony tsisy tsony ny andevo tsisy tsony ny esclave dia tsisy tsony ny maître tsisy tsony ny grec tsisy tsony ny fiaviana za varia ambohitry ny ana za varia ambohitry ny ana fa lasa olo-baovao ny Kristy olo-baovao ny Kristy même rantsika ao ny Kristy satria même héritage tenika atsika même héritage anao fivoriana miavaka mihitsika ho avy fotoana tena saina mihitsy ny assemblée ray manontolo ny assemblée aton bergerie atsanga Jesosy zany teny dia tena angatahana mihitsy inona ny zavatra hainao taty tonton tsiraray avy inona ahafahantsika misitraka an'le izy ray manontolo satria misy talenta ao anatinao tena akaikinao misy talenta zany ao anatinao ny fampiasanao an'iny talenta iny no mahatonga le talenta mitombo fa mifandevonanao an'iny talenta iny mahatonga le talenta maty fanambinana ao atsika tsy tokony misy mihitsy zany ny saranga tsy mitovy ao anatin'ny assemblée hoe ny ray milliardaire dia ny ray éternel gardien de la porte non tsy d'accord zany mila antsona le gardien de la porte dia mila antsona le milliardaire dia mila tenena samy tsy mety ny ianao sy ianao mila misy point écart za tsy miteny hoe tonga dia milliardaire ny olo anankiray na le anankiray midina ho tonga millionnaire fa le milliardaire tokony mahatakatra hoe mila misitona an'ity mahatry ity inona ny afaka ataoko aminy inona ny asa afaka omeko azy fa tsy hoe za efa nanokatra orinasa dia za tahina be dia mitsory vavolombelona dia za zany pasteur za zany assemblée dia tahina be dia nahazo camion be da be dia mampiasa olona be da be nefa tsisy ny chauffeur anao tsisy ao amin'ny assemblée na nyray azy mieritrerety tena kaikinao mieritrerety tsy normal mihitsy zany manokatra chef de restaurant ohatra anao dia efa fantatrao misy mahay lakozia be da be dia faly be anao tena mirongana be tena 2 fois plus ny chiffre d'affaires ny restaurant ka rehefa nantaniny iza miasa ho aminy tsisy tena kaikinao tsy normal zany vao nanokatra orinasa pasteur tonga dia mirongatra be le izy izaho miasa aminy tsisy tsy normal zany tsika nangana orinasa fahatro daholo ny mpiasa ary mifanaty tsika amin'ny hiérarchie sy ny amin'ny resaka karama mifahamatorana mihitsy neonao tamin'ny nagasy zay maly ny tena teneniko mihitsy hoe mifampiresaka moa zany zay za koa efa niasa tamin'ny nagasy taloha dia tsy mba misimihitsy ao hoe fifanampiana sotra zany fa ohatra ny vomay ary manararoatra sy fanampim-pona misy entre samy gasy tsy haiko izay firenena hafa fa ny gasy aloha teneniko ozy za gasy tsy izy hoe tena zany mihitsy dia nitanana teo izy manomboka mieritona hoa miovy zay ho fantatrao tsara mihitsy moa za teneniko izy hoe za fa hanangana orinasa ho azy zay sy ny assemblée dia hiavaka mihitsy zay fa hiadana ny gasy hiaraka miasa aminay tsonoko le iziko tena akaikinao mila sako ianao provoqué an'le izy dia teneniko koa no akaikinao anao tsika hoe tsika tsy hanao vava tsy mitondra tsisy dikany zany aloha tsy resahana koa re azy
fa do tena anao fanavy eo fiainantsika hoe non bénédiction andrehetra dia jereo ny eo akaikiny eo tena jereo mihitsy izy mangataka jereo izy tsy fanararotana anao hoe zany raha ohatry nareo ka te hijery vakio ny acte 2 vakio ny acte 4 dia hitanareo fa nanararotra ve ny apôstôly tonga vany Barnabasy tonga dia napetrana namidiny daholo ny fananany rehetrarehetra dia noho tsara amin'ny acte 2 manomboka verset 40 narehefa ny teo am-pototry ny tongotry ny apôstôly teo izy reo fanananay dina nataony apôstôly nataony tany eposy ve nizarainy 11 ve sa nizarainy 12 tsy tena kaikinao tsy nizarainy égal ho an'ny assemblée le izy zany ny zavatra tokony tranga ao amin'ny assemblée de Dieu manomboka zao rehefa misy asa forononareo dia manatona ny paster dia andaotsika hitady dia zany miteny hoe ianina sy alina andao apetraka amin'izay poste zay ok atsika rehefa misy asa ny aminareo dia mba miteneny sao dia mba miinteresse any anina miasa ohatr' zao tena mitenareo mahafantatra assemblée de la be ohatr' zany mampalahelo izy misy milliardaire misy millionnaire ao anatin'le assemblée fa tena miaiky le apôstôly ny zavatra mahagaga ao izy zay anisan'ny tenen'ny datoiza teoko ny tena mpamatsy an'ity église ty izy tsy retsy milliardaire retsy nataony hoainina mihitsy tam'izay tsy retsy le membre milliardaire retsy fa nareo re sarangabe bahoaka o izy zany en train de régler les problèmes ao anatin'ny assemblée tianareo fantatra tsy hoe namelyn'le ambony izy hoe satria nareo milliardaire dia tsy raiky tsona fa tiany zany ho tonga ao anatin'ny fisainan'ny olona zay le fisainana apôstôlika zany teo kaikinao hoe fiovan'ny saina Romain 12 mila miova ny fisainanao miresaka fanambinana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fanambinana raisonoty mandray noty daholo azafady ny fanambinana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka socialiste sy ny démocrate sy ny parti communiste sy ny karazany resako fa ny fanambinana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia même héritier ny olona rehetra zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy fanambinana ao amin'ny zanak'Andriamanitra tsy mitazona ny harena ho an'ny tenany fa manome ho an'ny rehetra vakio ho any acte 2 vakio ny acte 4 ary jereo inany nahazo ny inany tena fahadisoana na tonga ny Ananiasy sy Safira maty inona nanao izy tena kaikinao nanao izy fa le dépôt na tonga ny Saint-Esprit offensé tena offensif amiko zany zavatra ataony rehetra zany ozy izy ka Andriamanitra tsy azo fazivazina amin'izany reto za koza ve fa nanao be ohatrao dia tsy hitan'Andriamanitra ve nataoko tena kaikinao hoe hoy tsy hitany ianao raha vao tonga eo fanatrehan'Andriamanitra anao anatin'ny école de prospérité dia hoe ny orinasanao andeha zay ny tanjonao ny promotionnao zay ny tanjonao ny orinasanao jeu foana ny ao anatin'le izy dia miteny anao fa tsy mbola percé ao anatin'ny tena antsoina hoe vrai prospérité anao tsy mbola percé anao anano ny fisainana vaovao Romain 12 anano ny fisainana vaovao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanjakana zao tontolo zao zay zavatra zay hoe je za zany nanangana ny telle société amen ao tsika mila mitandrina be mihitsy indrindra fa ny leader sy ny futur leader Psaume 23 verset 1 et 2 les restes Psaume 23 verset 1 et 2 le Seigneur est mon berger je ne manquerai de rien aussi il me fait reposer sur de verts pâturages il me conduit près des eaux tranquilles amen fa vakitsika amin'nalonalina amin'ny hetsy mety amina million sasany mety isan'andro izy mamaky aloha fa zao androany misy verset amin'ny fomba hafa indray anazava amin'ny fanahy masina antsika tadidro tsara fa brebis an Jesosy tsika teneny hoe brebis ondry olona tsy ondry fiandro an Jesosy tsika rehefa mbola mandeha amin'izay lalana itondrany berger anao dia tadidio tu ne vas manquer
de rien maninona hoe tsy misy mahoro atsika mihitsy rehefa mbola mandeha any am'izay lalana andeha amin'ny berger atsikatsika mahatonga ny olona midona amin'ny poto ao anatin'ny assemblée satria izy tsy manaraka ny directive amin'ny pasteur tonga dia tsoko ilay izy satria nataon'Andriamanitra béni anao no le leader anao maninona moa Andriamanitra miteny hoe bergeriako ty manana vala osa izy dia manana vala hafa ihany koa maninona izy ara manangana vala dia maninona izy manangana berger ao anatiny anjaranao mametraka ny fanontaniana dia maninona tsika no entiny ao anatin'le bergerie pourquoi anjarantsika mamalana izy satria Jesosy no mahalala ny sakafo omenanao ary amin'ny alalan'ny berger io nomeny le sakafo jereo ne le olona mifindrafindra bergerie reny tsy teny anaran'olona tsika fa fantatsika manana olona tsika ao anatin'ny sainantsika jereo ny état d'esprit an'ireny mifindrafindra bergerie tsy mba mety fixe reny jereo mandroso ve izy tsy izy mieritreritra be mihitsy mandroso raisiko ohatrany ohatra anankiray nisy namako anankiray zay tsy mahay mihitsy izy tany am-pianarana efa niarana antantamiko izy hatramin'ny mbola kely hatrany maternelle mihitsy dia tsy nahay dia ino moa izy solution le raisinoty mihitsy le izy ohatra ka m'intéressé anareo elo dia raisinoty ohatra ka m'intéressé anareo le izy fa ty any no teneko zay hoe raisinoty raha m'intéressé fa sisa zay raisinoty mihitsy fa tsy hoe raha m'intéressé aty manko ohatra dia satria menatra amin'ray aman-dreny fa manan-karena le ray aman-dreny tena manan-karena be dia menatra le ray aman-dreny satria à chaque fois midobla foana dia ino moa izy nareo solution afindra fianarana dia mipasy tena kaikinao hoe tsy solution ny anaran'izany solution facile zany zavatra zany adohatra ka tianareo fantatra solution facile zany ohatra za miakatra T2 izy midobla dia afindra fianarana mba hipasy T2 nefa le capacité an'le zazy il ne pige rien du tout il n'a rien acquéri ao anatin'ny T1 dia nefa nisy forcena hiakatra T2 dia T2 indray midobla satria ny T1 ary tsy ala jereo a T1 ary tsy ala dia ampiakarao T2 izy dia midobla indray T2 dia afindra indray zay raha namana zay vatoko mahafantatra azy nefa rany tsy afaka mampiasa an'le diplôme mampalahelo hatrany amin'ny baka tonga amin'ny baka dia mipetraka eo akaikin'le mention bien foana izy hatramin'izay le meilleur élève atao am-pianaranay dia raiko mihitsy tsy miraharaha mba meo kely any dia mena mihitsy fa dia adiky nahazo za tsy nahazo mention assez bien izy nahazo mention assez bien fa izy hatramin'izao tsy afaka mampiasa an'le diplôme satria il sait qui il est satria fantana fa tsy valeur mihitsy le ao anatin'le diplôme dia tena hoe akaikinao ohatr'izay koa anao amin'ny finoana ohatr'izay koa anao amin'ny fanarahana an'Andriamanitra sao dia averinao fa sangisangy ary ty findra bergerie ary dia arina misy bergerie any dia arina misy bergerie mitsangana dia makany ndray dia tsy mba mifotra mihitsy nisy fampianaran'izay no tenenin' Jesosy momba ny rozy izy mamelana mahafinaritra be raha endry ny olona dia ohatry ny rose io tsatoka amin'ny toerana ray izy dia fidèle eo mamelana sady mamorose be dabe izy manito n'olona be dabe ary hitako eny aminareo zany nareo zay rose zay fa misy rose izy tapahana dia atao anaty vazy dia le vazy notsony tsara tare dia androany fotsifotsy dia rapitso menamena rapitso ataontsika ndray porcelaine rapaka pitso atao volamena tena kaikinao hoe hoavy ny fotoana tsy maintsy maty ary tsy manaranaka mandrak'izay no hoe ka tandreo ny finoana mifindrafindra ohatr'izay tant que mbola tsy miala amin'le sillage ny berger mihitsy zany ny brebis dia tsy manquer de rien mihitsy anjara berger no mitarika makany amin'ny ver pâturage anjara berger no mitondra any amin'ny rano fialan-tsasatra fa tsy anjarako no mandeha mitady an'izany zany mahavoan'ny olona sasatsasany ao anatin'ny assemblée izy no mibaiko amin'ny pasteur hoe mba le ohatran'izao ndray pasteur batorina fa izy na mitady amin'le izy no manome sakafo anao maninona anao no mibaiko amin'ny pasteur nefa ny bénédiction anao lié amin'ny berger zany mahatonga ny finoan'ny olona tsy mitombo mihitsy
satria tsy manana obéissance amin'ny berger mihitsy izy. Zoniko zany amin'ny ara-merin' Jesosy ny fiainantsika raha ohatra ka mbola misy an'izany amin'ny fiainantsika. Mahatonga rehefa mamaky ny psaume 23 tsika novakitsika izy teo, mahatonga antsika manana assurance manaraka le berger satria mbola hitantsika foana le houlette, hitantsika le bâton eny an-tanana. Ny tenao sy mitsoraka azy zao izy no mahafatahotra. Zany tsy atahorantsika miatrika ninonino tena hoe ninonina problème, ninonina zavatra amin'izany. Avitantsika miatrika satria efa hitantsika ny herin'i Jesosy satria tsy mialy any an-tanana izy. Ary le manteau de berger tsy mialy. Tena hoe kaikinao sakafo ny sofina. Airato ny maso hoe. Jery miresaka hoe bénédiction liée amin'ny leader tsika. Anisan'ny tena hoe flagrant indrindra dia Lôta. Lôta sy Abraham. I Abraham nazo ny teny fikasana ary Abraham ny leader. Lôta nanaraka fa nahazo izy sa tsy nahazo. Ny bénédiction azo Lôta rehetra dia noho i Abraham. Tianareo fantatra zany. Vakio tsara ny baibolinareo fanomboka Genèse 12 mihitsy. Genèse 13 fotsiny fanomboka Genèse 12. Fa nanana fahatakana ny Lôta. Fa avy eo izy rehefa nasaina ny safidy tsy mba nieritreritra koa hoe aleo fahalamiko mba ho moins mba zay aleo fahalamiko koa re somary hiataka kely zay aty aoriana alefako daholo ianao sy ny olonao a dia hiataka kely zay fa hanaraka anao ihany zay zany koa zao fahendreny zany fa tsy vao niteneny Abraham hoe mila misaraka tsika tonga oui tena aloha mihitsy mitady toerana fa lehibe loatra izy zany misy manao an'izany ao amin'ny assemblée koa azy. Za ohatrany efa tena ohatrany tsy mety amiko tsony, ohatrany tsy ampy amiko tsony le sakafo. Tena quelqu'un matoa izy berger hoe izy ny mpamahana anao hoe taiza mbola nisy an'izany brebis miteny ny berger zany hoe tena tsy ampy sakafo. Oui bien sûr raha ohatra ka tsy ampy le sakafo azoko le izy any amin'le lafiny anankiray hoe resaka quantité fa any amin'ny resaka qualité kosa ny teny rehetra izay mivoaka amin'ny vavan'ny berger dia avy amin'Andriamanitra. Mialatsiny kosa. Raha mametsina le berger anao na didio fa maniry ratsina an'le bon berger. Le bon berger rehefa dia izy Jesosy. Efa hitantsika teo ihany keo ny bénédiction isika dia micoulé avy any amin'ny tête mankany amin'ny pied. Psaume 133 verset 1 à 3. Psaume 133 verset 1 à 3. Voici combien il est bon et combien agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, tenu que nous assemblés. Verset 1, on va assemblée. Verset 2, de la tête aux pieds. C'est comme le baume précieux sur la tête, des surlignons sur la tête. Si on l'a dit avant de miakatra zany. Nalinana ny zany mampihoe mikitidy miakatra. Ny tsy hoe mikitidy dia midina foana. Dia tsisy menaka miakatra zany zany, ny tete miakatra le menaka, tsy ny tete midina. Ny tete midina menaka rehefa raranao, avaiza izy avy any amin'ny tety. Makaiza moa izy makany amin'ny sombotra viaviny akanjony. C'est comme le baume précieux sur la tête qui se répandait sur la barbe. Mikorina izy amin'ny lohany, mikorina izy amin'ny barbe. Dia mikorina izy amin'ny akanjo. Dia makaiza hoe la barbe d'Aaron qui découlait jusqu'au bord de ses vêtements. Dikan'izay kotsare corps en entier. Ao tsika. Ny fitahiana zany dia tena nataon'Andriamanitra mihitsy avy any amin'ny lohany no mikorina mankany amin'ny vatany. Ny bénédiction raisinao dia rattaché amin'ny frèranao foana, amin'ny leaderanao foana. Io izy nareo hoe tena mitady sitraka indray. Tsy mitady sitraka. Ao amin'ny Romana toko 9, ray manontolo mihitsy mivakio. Misy an'izao teny izao hoe Aba, ray. Ao tsika. Ny dikany hoe Aba na ray dia source. Ka ny dikany hoe source dia fototra na loharano. Ao tsika. Ny dikany hoe source loharano dia tonga dia mazava amintsika zany. Raha dia béni ianao dia avaiza avy any amin'ny source izy no mivoaka. Ny olona le aty amin'ny vady eny efa aly be mihitsy hoe mikarakara mirige sy ny tsetsetretra.
fa nisorsa izy nisorsa ny atapatendrombohitra foana satria tsy maintsy toerana avy no mipiriny comme la rosée ozy izy psaume 133 verset 3 comme la rosée d'Hermon, la rosée qui descendait sur les montagnes de Zion, car là le Seigneur ordonna la bénédiction. Aiza moa ny là à l'étape ny tendrombohitra Sion, le Seigneur ordonna la bénédiction et la vie pour toujours. Satria any le source. Atao tsara ny peranao, atao tsara ny leaderanao. Raha te hisitraka an'izany source zany ianao. Misy olona mitsitraka source fa lasa source mifangaro fotaka. Satria izy ihany mamotaka an'le izy. Raha dio tsara zay, raha tasia ny pera le izy. I Abraham ozy tsika vao nisaraka tamin'ny Abraham loatra dia nanino? Very ny fananany loatra reny. Very. Tsisy fika. Satria Abraham no nahazo hoe Genèse 12 verset 2 raiso. Nataon'Andriamanitra source de bénédiction mihitsy ny Abraham noho ny loyauté sy noho ny foi. Genèse 12 verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Sara ve natsony? Tsy. Lot ve natsony? Tsy. Ny tatany Abraham ve natsony? Tsy. I Abraham natsony satria izy nitany fidèle et juste et trop. Ary tsy vitany teo amin'ny Abraham dia hoe vitany Abraham dia nitsetsemana an'izay ny source. Dia hoe kaikinao hoe tsy vita. Miala vandray Isaac. Genèse 26 verset 3. Naran'i Jesosy. Genèse 26 verset 3. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contraintes à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Abraham arainao hoe zay tsy maintsy aneketsika hoe ny source de bénédiction dia ny avy any amin'ny leader ny raitsika ara-pinoana izy ny source de bénédiction. Misy fomba zay ny fanaoko nomen'Andriamanitra anahy le izy anano zany sagesse zany zaraiko aminareo le sagesse. Tsy mangataka ninina amiko izy fa nomeny fanamasina amiko le izy hoe raha misy zavatra tiany olona atao aminao dia ataovy amin'ny hafa le izy. Io zany rehefa anao amin'ny hafa ihany dia maninona aloha ataoko avy any amin'ny raiky le izy. Misy fotoana tsy mbola manana ny zavatra, tsy mbola manana misy zavatra faniriko dia niraiko ara-pinoana aloha nomeko an'le izy dia mahazo izy dia avy eo mahazo. Aiza ary le fahendrena amin'izany zavatra zany satria lié amin'ny hafa amin'ny alalan'ny liaison na ny alliance izay nananany Abraham tamin'Andriamanitra velona. Asa raha tadidinao nisy vao tonga taty mihitsy raha tadidiny écran koa mety matadidiny nisy riboko mangamanga sy fotsifotsy iny saiko raha tadidinao tiako le izy ary za mbola tsy nanana zany kiraro zany mihitsy hatramin'izay ny ainako solda le izy tonga dia nividiko an'ny raiko ara-pinoana aloha le izy rehefa nahazo izy za ary mbola tsy nahazo koa tamin'izay izy menada angamba mbola dahir tsiro mbola tsy azonareo mihitsy le izy atsaina tamin'izay zavatra hoe za ary tsy manana nefa nalevako tamin'ny Madagasikara le izy. Avy eo quelque temps après nahazo ny anjarako ihany koa. Teo akaikinao hoe fampakarana zany. Fa ny bénédiction raisinao mahavoan'ny olona miresaka hoe teo prospère sy teo béni ankehitriny dia inona ny problème? Za ary tsy mahazo. Tena tonga dia potseriko mihitsy le vai amin'ny masonareo tsy rairay avy mihitsy. Za ary tsy mahazoko io nomeko. Za ary tsy manana en plus ko ahonany amezako azy. Omeo plus aloha Andriamanitra dia omeko ary izy. Tsy miteny mihitsy hoe afafazo aty amiko zao dia zao le izy fa le fantakarana no zaraiko aminareo mba hahafahanareo miala ao anatin'izay sioga mamona zay. Satria izay zavatra hoe égoïsme, satria izay zavatra hoe fitiavan-tena hoe za ary tsy manana ko ahoana. Tareo mahatonga ny assemblée mahatonga ny assemblée américaine soroko mihitsy américaine tena mbola manana azy fa fankatahaka le izy raisinoty tena mifatoa tsara amin'ny ara-merin' Jesosy. Mahatonga ny église-ny zareo ny assemblée-ny zareo manana tena énormissime na tranona matos tena parfait
meko anareo le secret fa amin'ny fanahy masina satria ry zareo dia manao an'iny trano iny hoe tranon'Andriamanitra dia ry zareo manana ny toe-po hoe zanak'Andriamanitra dia manome izay tsara indrindra ao an'Andriamanitra. mba jereo hoe tapeona anao ao amin'ny Google dia hoe méga church any Amérika mba jereo ny qualité an'ilay moquette, mba jereo ny qualité an'ilay hôtel, mba jereo ny qualité an'ny son. misy tsy manana micro zao tsony satria tsy mila tsony fa tellement efa teknôlôjia efa de pointe mihitsiny dia tsy mila micro zao tsony, tsy mila micro tsony fa tellement tonga dia miraisonné ohatra misy micro eraky ny asa tsisy an'izany large chaîne hidivantsika lava izany satria le te-pon'le olona mihitsiny no efa mahatsapa loatra ny resaka hoe Andriamanitra ty zavatra ty fanjakan'Andriamanitra ty. Tsy resaka concurrence le izy fa resaka fahatsapatena. Tsika zao men'Andriamanitra n'izany vision zany hoe manana trano anazy tsy ho fanantsony. Zay koa zao tena voleko anatao fonareo zay zavatra zay. Tamin'izaho folo taona nefa nitantaraiko ny pasteur Rodolphe zay hoe nahita trano be anankiray dia fotsifotsy be le izy dia ni-inauguré dia hoe dio izy pasteur hoe tranon'Andriamanitra ho atsangana le izy ozy izy dia mipetraka tato anatiny za tamin'izaho 10 ans zany tamin'izaho 10 ans zany tsy lia 10 ans fa tamin'izaho folo taona nofa napetraka Andriamanitra fa zaraiko aminareo le izy ohatra ny ahoana ny fitiavanao an'Andriamanitra. ohatra fotsiny zao ohatra tonga dia apasiko le izy raha mipasy aminareo le izy tsara tsy mipasy le izy vita foana le izy misy zavatra hitanareo ohatra hoe ilaitsika ao amin'ny assemblée ka hitanareo le izy hoe intéressant dia mba manaova sacrifice dio le izy dia atoloro aza atao fantatry ny tanany havanana zay fantatry ny havia. Raha misy mami an'izay ao amin'ny assemblée sanatria ary tsy teny mandrakizay mihitsiny hoe ianona namin'ny an'izao satria raikitra amin'izay concurrence raha ohatra raha manao an'izay hoe ianona namin'ny 10 euros valeur-na 10 euros za me 20 euros manao io amin'izay raikitra amin'izay ny la vente moa ianaran'ireny tu sais 40 000 50 60 lasa raikitra amin'izay no lasa fifaninanana le izy moa sy sasany fifaninanana masina ro fifaninanana zay avy amin'ny volo foana tsisy masimasina zany dia volo foana fifaninanana satria orgueil ny ao ambadika iny satana ny ao ambadika iny tsy manaikirisy ny ao ambadika iny fa manaovy ianao fifaninanana amin'ny tenanao tsy namanao fifaninananao fa tsara vitanao mahy zay kosa tena tsara zay tena tiako nampandroso ahy iny tsy tenin'Andriamanitra fa tena nampandroso ahy ny anyky rahatsima William iny tsy namanao ny fifaninananao za tsy hifaninana amin'izay omenao an'Andriamanitra mihitsy satria anao mety mbola manana kapasité mihoatra lavitra no minjavako omeko an'Andriamanitra aza mizesta koa rehefa manome misy olona mizesta efa nisy zany tato amin'ity assemblée ty mizesta dia misy hoe zaoko zavatra hoe dia tsy hitan'Andriamanitra zao nataoko zao tsy ny zavatra mety hizitrahany assemblée mavela izy lasa tsy miconté amin'Andriamanitra satria tsy nataonao anazy akory le izy. Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka tsy nijanona teo amin'ny Isaka le izy fa mipasatra any amin'ny Jakoba satria Jakoba amin'izay nivoahan'ny Israely tadidio fa Jakoba rehefa nitolona tamin'Andriamanitra izy tao anatin'ny vavaka tao anatin'ny hoe za te hiova midika hoe Jakoba dia filo mpangalatra voleur fetsifetsy navadika Andriamanitra hoe Israely tsisy tsony amin'izay hoe tsy niteny tsony Andriamanitra zany Andriamanitra Abraham, Isaka, Jakoba, Josefa, Manase tsy niteny izy fa treo amin'ny Jakoba le izy Andriamanitra Abraham, Isaka, Jakoba. Jakoba amin'izay nanino tosaka le izy tena hoe mitosaka ho an'ny rehetra amin'izay le izy avy eo fa ho an'izay matakatra ny mahazo an'le izy fa avy any amin'ny père le izy mikorina Genèse 26 verset 24 ny bénédiction dia raisinaoty ary ny promesse de bénédiction dia ho an'ny tananakao izy izy. Genèse 26 verset 24 l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit je suis le Dieu d'Abraham ton père ne crains pas car je suis avec toi je te bénirai je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham mon serviteur. Noho i Abraham aty rainy izy fa tsy noho izy
na tonga ny Israely tamin'ny avaka mandraky tia ny androany ny amin'ny resaka hoe sagesse ny intelligence mahatonga azy hoe any amin'ny Silicon Valley na aiza na aiza misy azy dia hoe izy milliardaire iny dia izy mampipoaka ny business io dia misy juifa foana ambadika ao noho i Abraham. Tena kaikinao noho i Abraham. Anjarantsika androany amin'izay misitraka an'io anarany io. Tena miteny anao za hisitraka amin'izay manomboka androany satria misokatra ny vavarana varavarana. Tamin'ny alalan'i Jakoba ilay izy dia mbola miteny amintsika ihany lié en père ilay izy. Genèse 27, verset 5 à 7. Genèse 27, verset 5 à 7. Jakoba alohan'ny tsy Jakoba. Isaka alohan'ny diny any amin'ny ray dia ny zavatra nataony dia ozy izy satria tokony zokony mahazo an'ilay bénédiction voaloha dia ozy izy Esau avia ty dia karakarao zao zavatra zao fa omeko anao ilay bénédiction tena kaikinao ny bénédiction tsy maintsy avy any père mitana ane mandehandeha tsisy bénédiction ny paternel anao tena mitady loza marina fa diso ny raiko tamin'ny mari satria somary nycontré amin'ny mariazy ny mivady izy ndraiko ara-nofo fa tena teny amin'ny pasteur ozy izy pasteur hoe andansy makano dia mifonana dia tsisy zavatra nataony se fa mifona fa tsy maintsy mila bénédiction papansese fa raha zany se ho voozona lasa mivady nakany andro lahady dia io tokoa papanay fa nidongo teo ampandriny zay tonga avany au lieu de faly izy tonga ao anaty fandriny izy miohaka tao dia mifona teo fona raha misy tsy netiny natao sy retretrereta zay vao nisokatra amin'ny fonondra papa tena zay vao nisokatra amin'ny fona raha tsy nanao an'izay modia tena modia ny ankonako modia mivadiko modia mariazy modia ireo zaza reo fa tsy maintsy nakany amin'ny papako na dia izy aby midiso satria ray. Genèse 27, verset 5 à 7, Fakina. Rebecca écoutait ce qu'Isaac dit à son fils Ésaü, l'aîné, quand celui-ci fut parti chasser dans la campagne pour rapporter le gibier. C'est une fomba, reste note, une fomba raha ka bénédiction dia tsy maintsy misy fanatitra. Tsy maintsy misy fanatitra. Ary ianao raha te azo bénédiction ny paternel anao tsy maintsy manome fanatitra. Inona moa ny ataony antsika tsy rara avy eo gasy inona ny ataonao 1er janvier makaizy tsika tamintsika mbola ta Madagasikara anao matetika raha mbola misy raha be sy lehibe lasitsika am'se déplacé dia makany amin'ny data be sy bebe maniny satria vao manomboka ny taona dia hoe maka bénédiction zay aloha nanao fa tsy haiko anao nareo fonako raha ohatra ka misy tsy nanao raha mety misy tsy napatatra koa fa tena nampianaron'ny pampanay an'izay zay lany ny sakafo premier andaontsika ho any amin'ny dadabe sy bebe aniny aka bénédiction aka fitsofo andrano dia nanontolo ary inona moa no entana rehefa fitsofo andrano inona roneny vody akoho satria hoe rehefa ao anatin'ny 1er janvier iny dia au moins mamono akoho dia tena mitondra vody akoho dia maniny misokatra tadidiko mihitsy ny dadabe anay misokatra miraraka mihitsiny eny ambava ny fitahiny tena sérieux zany tena mba tadidio raha ohatra ka mba nahazon'izany nareo raha ohatra ka tsy nanao nareo tena atovy izy raha mbola manana grand-père sy any nareo na mampapanareo koa atovy koa zany mampapanareo manomeza tena kaikinao io tanany io mba sokafy aza miteny foana aizany moi foana eo anaty eo fa tsy mba azokany amin'ny papa dia minginy azoko tena tsoko anareo tena nicontré amin'ny finoko amin'ny Kristy mihitsy amin'ny papako fa tena nanome foana zay jusqu'à ce que tena kaikinao jusqu'à ce que dia mameza foana nisokatra aiza zay sy papanay hatramin'izay niainako tsy mbola nifampitrodrantain'Andriamanitra ho tain'i Jesosy zany mihitsy
efa taty andafy efa telopolo taona taty aoriana zay vo lasa afaka mifampiteny ohatr'izany satria nisy sacrifice tsy maintsy natao tao anatin'le izy oui des milliers d'euros fa natao le izy mba hampisokatra azy sy ampahafantarana an'izy hoe noho Andriamanitra nitahana mivady ny ohatran'ny Josepha mitahiny zay ny lasa nahatonga azy tahiny sy ohatran'izany efa 4 minutes papanay raha tsisy an'izany fitahiny zany tsy hoe izay mivady rey lekory fa nanao koa ny izay hafa tsy tantarainy eto moa zany verset 6 satria Jacob efa niomana et ozy Rebecca dit à Jacob, son second fils, écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, rapporte-moi du gibier, tu m'en feras un bon plat, je mangerai et je te donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Rehefa misy fotoana tokony hanomezanao an'ny rainao ataovy amin'ny fonao izy ary ny tsara indrindra préparé. Azo atao taim-paosy fa ny tsara indrindra honorenao ve ny dadanao. Ny rainao ampinoa ve honorenao ty ny dadanao ampinoa. Iny moa efa ndresahako na misasatsasany tamintsika tato mba jereo le tsika zao pasteur atsika tsy nitenenina mihitsy hoe manongona valotro anomezana azy karama amin'ny faram-bolana tsy mbola nisy collecte an'izany tsika nefa ny any amin'ny fiangonana sasany fiangonana sasany zay entre atsika le izy zay toko hoe tsy mbola manaraka tsara ny principe ny royaume mena karama par mois ary tsy tapaka ny pasteur ary plus le assemblée ohatrany hoe ngezangeza plus izy mety mahazo hatramin'ny trano plus izy mety mahazo hatramin'ny fiara azy nefa tsy mahazo inina akory tena kaikinao tsy fitakina fa fomba ny lanitra le izy io profoko aminao le izy inona ny zavatra nyteneny Isaka ataovy le izy de omeko anao le izy maninona tsy tonga de teny satria anao zanako de afiary nomeko fa hoy izy ataovy le izy de omeko anao le izy andana mihitsy anao te dafy le gibe de ataovy le tsara indrindra izy de mieo anao izy fa devant l'Éternel de omeko miparitaka mipetraka amin'ny toeran'ny ray aman-dreny daholo amin'izay ny ankizy tout de suite à commencer par toi donc le reste 1 Samuel 9 verset 6 à 10 teninao rattaché amin'ny père hoe rattaché amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny bénédiction tetsika dia nahita ny natonga ny Saul ho tonga roi 1 Samuel 9 verset 6 à 10 le serviteur lui répondit zavatra nivoahan'ny Saul dia hoe ny ampondra ny rainy very ny zavatra nitsanga taminy nefa ny destinéany mihitsy ny fanena tamin'ny alalan'izy raha tsy mifanena tamin'ny Samuel izy tsy mifanena tamin'ny destiné ianao sao dia ny destiné anao tena ianao mihitsy ny teneniko androany nambadiky ny radio anao nambadiky ny telefona nambadiky ny vidéo natsika manatrika eto sao dia mba misy destiné anao ny fanenanao no ny fanenanao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra fa ianao tsy nahatakatra ndao le izy sokafana masom-panahintsika 1 Samuel 9 verset 6 à 10 amin'arany sauce le serviteur lui répondit attends il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré tout ce qu'il annonce arrive immanquablement allons le voir peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route teto aloha le serviteur anao anatin'ny sainy dia hoe taky nohatrany hoe voyant tsina zany ny fiantson'ny zareo tamin'ity tsika aloha mieritreritra an'le zay voyant zay aza sitomina any amin'ny resaka voyance amin'izao fa voleur le langage amin'izao hoe voyant ao tsika fa ny tena antsoina hoe voyant bibliquement dia ny prophète sy ny olona zay tenenan'Andriamanitra omeny révélation ao tsika raisinoty zay fa théoriana raha ohatra ka miteny mpanompon'Andriamanitra i voyant tonga dia hoe mpamosavy zany nefa ny zareo no nangalatra le terme en fait le terminologisme le terme zany nangalatra ny zareo miketriny le izy dia ohatrany hoe lasa baibolina ny lasa diso raha vao mahita ny hoe voyant dia ianao ndray ianao mamaky baiboly amin'izao ndray ny teny hoe misy diso tena anaty baiboly non ny olona amin'izao no nangalatra n'le izy hoe voyant dia olona ampiasainy divoly dia hoy izy Saul verset 7 d'accord allons-y dia jereo tsara le fa maninona azy Saul no miteny an'ity mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme raisinoty tenenino akaikinao satria efa fomba ny lanitra le izy
efa fomba ny taranak'Israely tamin'izay hoe rehefa iona amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia misy fanomezana nomena. Teneniko anareo izy tsy resaka hoe fitakiana aminareo ny zavatra tokony ataonareo amiko le izy, fa mampianatra anareo ny zavatra tokony lozika sy tokony iainantsika ao anatin'ny royaume, mba tsy manqué bénédiction ntsontsika, tsy manqué an'le menaka mitete ntsony. So dia gaga hoe ny olona mitete menaka dia ianao tsy mety mitete menaka mihitsy. Zay le problème tsiny mahatonga le tsy mitete menaka satria ianao tsy ao anatin'le camp le fitetezan'le menaka. Et toy izy verset 7, n'a sont l'air des dents. 12, mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées. Tena kakana hoe misy fanomezana mila omena hoe mampisokatra le bénédiction. Isaka atao ny tena meo avy dia omeko anao le bénédiction. Teto ndray Saul ny tena là ny provision antsika. Nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Ao anaty baibolinao ve zany aloha? Verset 7, jereo ny baibolinao. 1 Samuel 9, verset 7, jereo. Nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste rien. Jereo, faut comme c'est des sacrifices. Le serviteur lui répondit, il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Tenez le quelqu'un, ça est des valeurs. C'est des valeurs, oui, c'est 1000 euros. Enfin, oui, c'est les tomponnaires peut-être on tient en boule, ma gaga cousin. Sol, il y a le gâteau panople. Fasol net, c'est en boule. Il faut les serviteurs en den, m'bamoine les bénédictions sol. Des les serviteurs en den, dans mon cas, vous le voyez. Tu sais que ça, bah, t'as dit tout sol, mais il serviteur, t'en as ton fiangian. Qui n'a pas la LB, là, votre casane. Regarde, c'est à dire. Tsy nahazo izy raha tsy nisy an'io mpanompono zay nanana cycle d'argent. Io izy, je la donnerai à l'homme de Dieu, izy, il nous indiquera le chemin à prendre. Nefa tsy tena hoe kakanao nga apondra an'le izy. Ina koa ndrara ina eny zarany ary tsy zarany ary mienany apondra mesany akao. En plus tsy izy akory ny héritier fa Saul. L'autre il peut être tatany any il va rentrer bredouille. Fa jereo le fatakarany le mpanompo ty le izy Saul menandremena Saul izy. Verset 9. Autrefois en Israël ty le teneniko anareo teo ahaizanareo mampianatra ny olona amin'io resaka voyance io. Quand on allait consulter Dieu, on disait venez allons chez l'homme qui reçoit des révélations. C'était là le nom par lequel on désignait ce que l'on appelle aujourd'hui des prophètes. Io zao dia misy anankiray ny olona mahazo révélation zany antsoina hoe prophète. Tsy le ministère prophétique fa le don prophétique misy taon'Andriamanitra mamonokatra don prophétique. Don de révélation izy tsika zay efa prophète fiantso azy anaty baiboly izy ary biblique. Verset 10. Saul dit à son serviteur, tu as raison, allons-y. Et ils se dirigèrent vers la ville où habitait l'homme de Dieu. Ino zavatra nitranga tao? Nanino? Mivadika ambany tonga ambony le benjamita kely sy bitika ny teneniny Saul zany inona koa ty za kankana kely ty inona koa ty za faran'izay kely indrindra amin'ny Israely ty natsangan'Andriamanitra ho any amin'ny faratapony izy roi d'Israël. Raha misy mahataka zay tamin'ny anarana heran'i Jesosy aoka izy hita hoe alleluia. Misy toe-po tena tokony anananao mihitsiny ary tokony sokafanao mihitsiny ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Za mahatonga fanjakan'Andriamanitra lasa ohatry miramina indraindray. Satria tsy mety misokatra ao anatinao. Tena mba miteny anareo amin'anaran'i Jesosy rehefa tonga any an-tranonareo mandehana amin'ny Google dia tapeo hoe mega church any Amerika. Dia mba jereo ny église zareo, mba jereo kely ny éclairage mampitomany mihitsy mahita izy tena comment ils ont pu faire ça. Non sérieux. Za tamin'izao isaky mijery zany dia rehefa miresaka izay mba fa maninona ny kristianina any Amerika mahavita zavatra énormissime gigantesque ohatr'izao. Satria le toe-pony zareo, le toe-pony le père nakany amin'ny fils foana. Resaka momba ny dimy zany tsy tapaka, resaka momba ny offrande zany tsy tapaka. Fa ny ao anatin'ny olona indrindrandrindra fa ny avy aty Afrique dia je foana, je suis pauvre, donc je ne peux rien donner. Zay foana ny ao anatiny ao. Zany mahatonga ny Amerika matanjaka foana dia mahatonga azy lasa nahita antsika dia mbola tsy maintsy makatahaka ny Amerika ihany tsika chrétien izy. Tsy maintsy.
za tena nangataka amin'Andriamanitra hoe tena mba le fasokely ihany aho tsy haiko ne serait-ce que na ataoko hoe 1 mois na 3 mois tena mba hananako an'izay zavatra tsy hoe ako onction tena kaikinao tsy ako onction fa le fomba fisainana zay mihitsy hoe comment ils ont pu être là zany à cette stade hoe tena ny stade tena hôtel tena tsara tena magnifique tena gloire de Dieu manao concert évangélique zany tena tsy afaka miteny mihitsy Jay-Z sy Beyoncé hoe nenay top tsy manginy reny rehefa manao kory zareo fa rehefa samy mameno stady azo son tena samy perfect tena hoe kaikinao mba velomy ao anaty moa zany zavatra zany 1 Roi 17 verset 8 à 16 1 Roi 17 verset 8 à 16 vakitsika aingakaingana l'izy tena hoe kaikinao sacrifice teto dia veuve anankiray ny sacrifie nourriture no amin'ny prophète Élie satria fatany fa lié amin'ity Élie ity noho ny tenin'Andriamanitra zay nampanirana azy ny mahatonga azy velona sy hotahina amin'ny manaraka raisinao tsara l'izy dia mety teo tsara 1 Roi 17 verset 8 à 16 ao tsika voaray akiko miadana 1 Roi 17 verset 8 à 16 amin'ny anarantsosy. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, verset 9. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. Andany ianao makany, tena hoe andana makany. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Nefa raisinao hoe tsy Andriamanitra nefa tsy niresaka tamin'ilay vehivavy akory. Non, tsy niresaka akory. Tsy au courant akory ary tonga Élie fa le tepo efa hitan'Andriamanitra hoe anao le vehivavy. D'où est comment Dieu m'a nourri pendant 1 mois. Verset 10. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Tena kaikinao obéissance aloha ray zany. Antoko ny bénédiction anankiray obéissance. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Demande tsy niteny hoe la voici. Fa tonga dia nanantona fotsiny Élie izy hoe bon, c'est Dieu qui me conduit là sort. Il appela et lui dit, s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Tonga dia fizaha toetra voalohany efa fantany fa efa veuve fantany fa efa vavy miantoka dia na mbola nataony mbola nirany ndray izy hoe ty koa tena lehilahy tsy valahara mihitsy monina tsy elany nakany rano tany ampoy misy toantsika manao an'izany mba manirika nefa nompon'Andriamanitra dia tsy manjampo hoe dia tsy vita amin'ny paster mba tonga dia ataovy an'izao fotsiny dia ataovy an'izao fotsiny nefa ny fizahan-toetra izy fizahan-toetra ny resaka obéissance hoe raha teo ty raha matoto iny tonga dia efa nitsoka dia tadidro tsara nitsoka daholo ny bénédiction taoriana rehetrarehetra fananaiky le raha matoa. Verset 11. Comme elle partait en chercher, tenez quelqu'un obéissance. Il la rappela pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Tena quelqu'un filambany zato isan-jato. Filambany zato isan-jato zany amin'ny olombelona. Ianao sady tsy miatsika dia efa asaina makarana dia mbola asaina mitondrana mofo tsy manome vola kosa. Fa zany natao hamelona anao ny paster. Nefa ny fizahan-toetra n'ilay finoana ilay izy. Dia hoy izy. Verset 12. Mais elle répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot. Les farines et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Tena kaikinao aza miteny tsony hoe ho faty ho levina amin'ny fiainako hoe za ngambany dia ho iantre rehefa misy mpanompon'Andriamanitra taon'Andriamanitra mijoro amin'ny fiainanao mitsiky tena kaikinao mitsiky tena miteny anao fa tena rédemption
jesosy nitondra rédemption fampanokon'andriamanitra fanena mpanompon'andriamanitra ao amin'ny fiainanao tena mitenanao fa tena rédemption manombo mitsiki dia manombo hiditra ny resaka ny obéissance ny loi sy ny principe surnaturel ny royaume de Dieu raisinoty izay zavatra zay rehefa mifanena amina mpanompon'andriamanitra anankiray ianao a rehefa mifanena mpanompon'andriamanitra anankiray ianao a ka fantatrao fa fampiasain'andriamanitra izy taky ny fampiasan'andriamanitra ny eli teo a dia mino fotsifotsiny ihany fa miova zay ny fiainanao avany amin'ny ambany tsy maintsy mankany amin'ny ambony na mbola nitoerana ambany ary nitoerana misy ianao androany amin'izay farahidindrindra ampiakarina amin'izay ianao amin'aran'olon Jesosy mifamidira kosa ao amin'ny obéissance totale n'Andriamanitra fataro ny principe ny royaume céleste dia hitanao zany satria ny Andriamanitra elina Andriamanitra ihany koa fantatro ny Andriamanitra manana fahatsolontsaina rehefa miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra miteny anareo secret mianatra manana amin'ny fomba fijery sy miaina vava zara famiteny fa maso mijery tsara ary ny sofina lina tsara rehefa miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra miko hoe le secret fa anjaranao le tena kakinao rehefa tsy tafita dia anao zany tsy niaina verset 13 Élie reprit sois sans crainte ohatry ny fomba fitenitsika relax tena kakinao relax papa relax mama sao dia averinareo fa mampiandradrisa zany amy tenareo amin'izany relax je sais qui m'a envoyé je sais qui est mon Dieu je sais qui est Jésus je sais qui est le Saint-Esprit je sais qui il est et je sais de quoi il est capable tena kakinao fahasahiny zany sois sans crainte fais ce que tu as dit seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. C'est devenu ça face à il. Tu dis quelque chose, c'est devenu ça face à il. Et bien, il t'en sort, oui. Alors, nous faisons un craise, mais il y a quand même un kele, ça ritra ny farine, ritra ny huile, na ny hazo ary teo bout de bois aussi. Tsisy bout de bois koa zany avy eo na ny hazo tsisy avokikisana koa avy eo hoanina. Satria tsisy koa. Satria tao anatin'ny sécheresse ty fotoana ty ao tsika dia jereo raha nieny zao nareo dia mikaikinao raha nieny zao anao dia ohatrany ty vehivavy ty koa satria ozy izy apporte la moi ozy izy fa avy eo tsy hoe point fa misy hoe ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils efa manana assurance tena mikaikinao manana assurance ampanompon'Andriamanitra rehefa mitenina ohatr'izay ozy izy efa fantantsara fa mofo ray zany vitany fa nefa lozy izy apporte taloha le mofo dia avy eo tu en feras pour toi et pour ton fils inona dikan'izay aorianan'le anaovanao anahy misokatra any ianao misokatra ho any ianao car voici ce que déclare l'Éternel de Israël le pot de farine ne se videra pas eo amin'ny fiainanao koa zany naran'i Jesosy et la jarre d'huile non plus aminaran'i Jesosy jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Inona nataon'ilay femmes momonina ve zao andany ianao mandeha andany mankany amin'ny mpanjaky ry andany ry misy manamanana kokoa any angamanao mety ho faty koa izy raisiko tena kakinao izay le hoe amen asaina manao sacrifice ianao dia atao hoe amen fa tsy hoe iandry reportena foana dia reportena bénédiction anao. Et la femme, verset 15, et la femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. C'est le haut. Reste notre obéissance aussi, la foi en la parole de l'homme de Dieu. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu'Élie. Na Élie koa ary mbola nahazo mianjara koa. Dia marina ny tenin'Andriamanitra re sa tsy marina. Instant-toi là-bas, à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de là-bas de pouvoir à ta nourriture. Eh oui, marina Andriamanitra. Teo kaikinao marina Andriamanitra. Fa zay mino azy ihany no mahita ny tanany. Verset 16. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus. Conformément à la parole, les conformément surlignés fa aza andehany amin'ny pot de farine tsy mivide sy ny jarre d'huile. Diny efa vokatra matériel.
fa le conformément à la parole zay ny mahatonga antsika mampianatra foana ny resaka finoana tsy fekinana amin'ny tenin'Andriamanitra conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Et tadidio tsara taorianany iny dia nisy zavatra nitranga maty ny zanany. Verset 17 24 1 roi 17 raisy faingakaingana azafady 1 roi 17 verset 17 à 24 1 roi 17 verset 17 à 24 1 roi 17 verset 17 à 24. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'elle cessa de respirer. Qu'il cessa de respirer. Verset 18. Alors la mère dit au prophète: qu'avons-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils? Teneno kaikinao miantona mpanofon'Andriamanitra ho fitahinao anao fa tsy loza ho anao. Misy fatakarana kely vao hita eto. Verset 19. Il lui dit: donne-moi ton fils. Il le prit dans le bras de sa mère, le porta dans la chambre haute et le logeait et l'étendit sur son lit. Verset 20. Puis il implora l'Éternel: ô Éternel mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce vraiment que tu voulais du mal au point de faire mourir son fils? Verset 21. Puis il l'allongea par 3 fois sur tout le long de l'enfant et implora l'Éternel: l'Éternel mon Dieu, je t'en prie, veille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. Verset 22. L'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et reprit vie. Élie prit l'enfant et descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant: viens voir, ton fils est vivant. Nataon'Andriamanitra nisy liaison mandrakizay mihitsy ty veuve ty sy Élie. Verset 24. Alors la femme s'écria: maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Tena kaikinao mbola foan'ny Tomasy ilay zay. Aditsika ny foan'ny Tomasy. Foan'ny Tomasy mahakasika sy mahita zay vao tompo sy Andriamanitra, mon Dieu, mon Seigneur, maninona tsy tonga dia mino ianao any am-boalohany. Tena kaikinao fa inona ary ty finoanareo ty hoe mba mino ny tenin'Andriamanitra hoe dia ho tahina ianao. Dia Andriamanitra amintsika ohatrany hoe mitady zavatra sarotra zany, Andriamanitra koa dia mitaky foana. Mampianatra anao izy, mampisokatra masonao mba hahatonga anao miavaka amin'izao tontolo zao. Satria raha ny fitahina amin'izao tontolo zao ny fitahinanao miteny anao fa tsy miavaka ny anarany, tena kaikinao tsy miavaka ny anarany zany. Fa ny tena tsinao hoe miavaka amin'ny fitahina dia ny fitahina mandrakizay avy amin'Andriamanitra. Marina zany. Dina koa ilay village tao Sunem, 2 Rois 4. Mpianatra Élie, nikorina tao amin'ny Elisa ilay izy. Dia même chose mihitsy ny zavatra nataon'izy amin'ny rahalahy. Misy resaka menaka ihany tao dia mbola misy resaka fahafatesana vela. 2 Rois 4, 8 à 17. Otsika. Aingakaingana kely tsika, 2 Rois 4, verset 8 à 17 anaran'i Jesosy. Un jour, Élisée passa par le visage de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Tena kaikinao zay zao le mampahitafity mpampon'Andriamanitra. Zay zao le fahendrena, zay le fahatakara. Tandremo manana familiarité amin'ny mpampon'Andriamanitra, familiarité diso fipetraka. Hoe zao fahatakara amin'ny zavatra ara-panana izy hoe mpanompon'Andriamanitra ty misy zavatra ilain'ilay mpanompon'Andriamanitra omeko azy le izy. Tsika le olombelona, tena kaikinao olona daholo tsika eto. Olona ranofo ny resahako fa tsy amin'ny olombelona pécheur. Misy zavatra ilaintsika, misy zavatra ilainao, misy zavatra ilaiko. Fa tena matoty ozy izy, zay le fahatakarana. Et nous tsara, verset note. Dès alors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêta chez elle pour manger. Nanome sakafo azy foana ty ramatoty, tsy mipaye prix mihitsy, tsy mipaye. Inona ny zavatra nataon'ilay ramatoty, verset 9. Elle dit à son mari: je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Pas d'enfant d'émission foine. Verset 10. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une dent. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Et quelque chose, c'est le fatakar. C'est le faïdi.
napetrany tamin'ny toerana ambony dia izy mikorianao ambony mikorianao ambany nanetry teny izy mivady dia napetrany tamin'ny toerana ambony rehefa nompon'Andriamanitra mba azony izay fahasoavana azony avy any ambony mikoriana avy any an-danitra ao tsika Verset 11. Un jour qu'Élisée repassa à Sunem, il alla donc se retirer dans une petite chambre, dans la petite chambre haute et il passa la nuit. Et Tirone, c'est le coup de parler de demande. Et un quelque nom, pas de demande, beaucoup de secondes, non mais. Pas fantasme, c'est tout qu'on a trouvé non oui. C'est-à-dire que rehefa misy zavatra omenao amin'ny mpanompoana Andriamanitra dia taddio fa misy bénédiction foana tsy maintsy miraraka ary tsy maintsy azonao le izy satria misy relation amin'Andriamanitra sy le mpanompoan'Andriamanitra nafatotr'Andriamanitra izy rattaché aminao éternel tsy na le mpanompoan'Andriamanitra dia jereo le izy tsy mamorona fa mampisokatra amin'ny masom-panantsika tsirairay avy zay efa manana dia mbola apitatra an'le izy dia jereo ozy izy verset 12 puis il dit à son serviteur Géasi appelle cette Sunamite. C'est tout le monde de fait, il faut le mieux. Géasi l'appela et elle vient se présenter devant lui. Verset 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Tenez quelqu'un, c'est isolé fatakaran. Nanmele ramatu, ary zavatra ivoaka amin'ny vavany mpanompoan'Andriamanitra zavatra tsy azonao amin'izao tontolo izao tena kaikinao zavatra tsy azonao amin'izao tontolo izao Andriamanitra ihany ny afaka manome an'le izy tena mianoa tsara zanak'Andriamanitra isa Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle dit non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur que pourrait faire pour elle. Dia jereo Géasi teto mbola tamin'izy sy le boky ty mbola mbanana fahatakara kely satria tadidiko tsara fa Géasi iny tao amin'ny école de prophète-ny Élie izy no nalain'ny Élie ao tsika Géasi répondit hélas elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé hoy izy Élisée zay le tsy vitan'ny olona tena kaikinao zay le tsy vitan'ny olona vitan'Andriamanitra ary marikeo tsara fa bénédiction rehefa voaka eny amin'ny vavam-panompoan'Andriamanitra zavatra tsy eritreretinao mihitsiny hoe mbola ho ataonao rapitsy na ho azonao rapitsy fa tonga dia izay mihitsy ny voaka amin'ny vavan'ny mpanompoan'Andriamanitra ary tanterahany herina place jereo tena kaikinao jereo Verset 15, Élisée lui dit, appelle-la. Géasi obéit, elle vit se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Latsaka bénédiction. Tsy nahazo taranaka ary tsy nahazo zanaka mihitsy reto ratsy mifanena tamin'ny mpanompoan'Andriamanitra. Malgré an'le finoana nefa verset 17, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée le lui avait prédit. Alléluia! Dina zavatra tsara nefa ny verset 17 à 37 tsy vakitsika fa lava be. Raisinao fotsiny maty indray le zaza tena kaikinao maty indray le zaza. Tsy hoe ozona avy any amin'ny Elia koa ka zay alehan'ny Elia dia maty ny zaza dia nandeha koa nahazo tao koa Elisa dia maty koa ny zaza zay nalehan'ny Elisa. Tena kaikinao tsy malédiction nanaraka an'ilay profeta le izy fa fanehoan'Andriamanitra le double portion. Dina ny zavatra tsara maty le zaza tena hoe maty. Rehefa maty le zaza ny fahatakarana nananty ramatoa ty dia tonga dia niazakazaka izy verset 23 fotsiny verset 23 raiso bakeo verset 23 amin'io nantany ny vatany salama va mety ve zavatra rehetra ina ny zavatra mivoaka tamin'ny vavany relax tena kaikinao relax tout va bien zay no anaty baibolinareo jereo verset 23 zay no anaty baibolinareo tout va bien teny am-bavany tout va bien dia raisinao ty rehefa miaraka amin'ny mpanompoan'Andriamanitra ianao ka misy teny latsaka teny am-bavany ka na dia mifanohatra ary ny zavatra hita amin'ny masonao ka misy manontany ianao hoe savavy dia atao fotsiny hoe tout va bien zay ny leso satria maninona satria efa nilatsaka ny teny teny am-bavany mpanompony hoe tout va bien efa nilatsaka ny teny hoe tu seras béni dia zay fotsiny ka namoariny amin'ny compte-non zao
tout va bien, compte bancaire, tout va bien. Je suis sûr. C'est surnaturel, là, le monde iainantsika. Roatra ianao ka mbola miandry foana hoe tsy maintsy misy asa be, tsy maintsy isy ana vao hamelao an'io. Mbola tsy finoana zany fa mbola finoana raha ny asan'olombelona zany, mbola finoana Tomasy zany. Fa ny finoana surnaturel, mino dia mihira dia manaraka. Ndao basy zao. Verset 26, mbola ina ihany, mbola niteneniny teo. Ina mbola hitao verset 26. Tsisy mamaky baiboly ianao zany. Tsara ihany. Tout va bien, tenenao tout va bien ve ianao hoe? Dia valio izy. Oui, tout va bien. Deux Chroniques 20:20, amarana fotoantsika, Deux Chroniques 20:20. Raisonnaute, tapez ordinateur, collez eo amin'ny varavarana. Croyez à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Croyez à ses prophètes, à ceux qui reçoivent les révélations, et vous allez prospérer. Amen. C'est école nino que androany? École de ino androany? École de prospérité. Inola tenin'Andriamanitra, mikirinareo amin'ny tenin'Andriamanitra aloha, zay vao mifikitra amin'ilay teny mivoaka ny ambavan'ilay celui qui reçoit les révélations, prophète, dia sady afferminareo izy miprospérer. Jereo tsara ane. Mikontreny ty raha matoa ty tao anatin'ny fisainany tao hoe maty ny zanany. Tsy hoe nandainga izy raha niteny tamin'ny vatany hoe tout va bien nefa ny zanany maty, teny hoe kaikinao tsy nandainga izy. Satria réellement Andriamanitra nanome an'ilay zaza, et réellement c'est Dieu qui va faire vivre cet enfant. Zay ny réel teo amin'ny fiainana. Zay ny marina teo amin'ny fiainana. Dia tsy nanaiky mihitsy izy, suppose je sais que si l'homme de Dieu est dans le coin, cet enfant vivra. Dia inona ny zavatra nataony? Any verset, manomboka verset 30 ihany, vakio iny a, manomboka verset 17 à 37, vakio tsara ny an-trano. Lasa izy nandeha ampondra izy, tangana ampondra, nakany amin'ny Élysée. Dia tonga Élysée, jejerany tantarany hoe Géhazi nirahana dia tsy nanangana maty. Fa avy eo tonga Élysée, nitsangana sasany nitsangana. Tovy mihitsy ny nataony, natoriany Élysée tahaka nataony Élie, ny sofileny tahaka nataony Élie, nitsangana ny zaza. Tena kaikinao hoe izay finoana izay mila anananao manomboka androany. Ninona maty eo amin'ny fiainanao amin'ny anara-maherin' Jesosy, dia lomina amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny aina. Raiso anaran'i Jesosy. Velombeloma amin'izay. Aza matahotahotra zany. Be da be ny olona rempli de Saint-Esprit, baptisé de feu, parler en langue, revêtu de puissance. Nefa tsy fixé am'les paroles de Dieu. Nefa Dieu c'est votre Père, tenez que non, Andriamanitra ny ka dadanao hoe. Dad égale Abba hoe. Abba égale la source. Et pourquoi tu vis encore dans la crainte? Pourquoi tu vis encore dans le doute? Hoe antra arapitso, hoe arary arapitso, ho faty arapitso, ho very arapitso. Tena kaikinao inona koa tony kristianina tony, tsy kristianina Tomasy akory zany fa tsy même pas. Tsy biblia akory ny maha-kristianina anao. Tsy fondé mihitsy ny maha-kristianina anao satria ny maha-kristianina anao dia fondé amin'ny foi biblique na amin'ny foi amin'ny parole de Dieu. La parole faite chair, aveo Jesosy. Alléluia. Ka fixeo anao amin'izay promessen'Andriamanitra ohatran'ity raha matoa ity, indroa izy nanontaniana hoe zava tsara ve ianao? Dia hoy izy tout va bien. Nefa ny zanany fatany tsara mihitsy ici sur le lit, mort, raide mort sur le lit. Aza manaiky gagner ny incrédulité intsony, tsy diriger ny incrédulité intsony. Ho misy zavatra kely dia mitomany. Dia tsy maintsy makany finoana pastera kelinay aloha. Ampy ny finoanao. Ampy ny finoana napetraka ao anatinao. Romains 12 verset 3.
nisy mesure de foi napetrak'andriamanitra ao anatinao zay ny antony sekolitsika mampitombo ny finoanao le qualité amin'ny finoanao tonga tahaka ny finoan'andriamanitra ozy jesosy manana ny finoan'andriamanitra manana ny finoan'andriamanitra possible zany matomeny jesosy amen nitevitsika n'andriamanitra tamin'ny andro amararantsika azy farany tamin'ny androny Daniel dia niroana Nabucodonosor dia nahazo ny fahaveran'andriamanitra izy satria reconnaître any l'éternel Dieu izy na dia nanipy ny Daniel tao anatin'ny izy tsy nanipy manka naika hanapaka ny lohan'ny Daniel izy naika motika ny Daniel sy ny rehetrarehetra izy naika motika ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego izy amararantsika azy verset Matthieu 10 Matthieu 10 verset 40 à 42 Matthieu 10 verset 40 à 42 Matthieu 10 verset 40 à 42 amin'arany Jesosy celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé point iray zay maninona hono zay mandray anareo tsy dia mandray ahy ary zay mandray ahy dia mandray an'izay naniraka iza naniraka an' Jesosy ny ray ary iza naniraka mpanompon'andriamanitra Jesosy zay namindray mpanompon'andriamanitra zany dia mandray an' Jesosy dia mandray izy mandray an'ray dia tsika hoe misy fotoana tsika te handika zara nga tonga dia any amin'andriamanitra ny angataka tena hoe kaikinao hoe tsia tsy maintsy mandray an'zay leader anao zay père de la foi anao zay hoe anao vao mandray an' Jesosy zay anao vao mandray avy amin'ray mivaliko ty nefa avy eo tonga dia avany amin'ny direct any amin'ny faratapony no mitsoririka zay hoe mitsoririka avy any ambony mitsoririka tsy mipodidy miakatra tsy micouler vers le haut si zavatra micouler vers le haut zany fa micouler quand on dit que ça coule vers le bas du haut vers le bas une bénédiction koa du haut vers le bas averena avy any ambony ka hatrany ambany verset 41 celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète tsy hoe kaikinao hoe mahatonga anao tsy mahazo récompense mihitsy hoe tene mafy mihitsiny mahatonga anao tsy mahazo récompense mihitsiny satria tsy considérenao mihitsiny hoe leader anao satria anao ty tena hoe ny tenanao foana ny fitahinao anahy vola ho anahy promotion ho anahy foana ny serviteur natakatra ho ahy nampisokatra ny lalany destiné ho an'ny Saoly serviteur tenena serviteur Saoly tsy nanambola akory nefa ny destiné teo ampelatany teny ampelatany serviteur moi je suis qu'un serviteur si vous voulez savoir je suis votre serviteur fa tadidio tsara fa amin'ny lalako misy zavatra misokatra be da be eo amin'ny fiainanareo tsy fanambonina teny zany fa Andriamanitra ny décidé an'izany ianao mandray an'le izy raha mandray anao dia mahazo ny anjaranao ianao le izy arakaraka ao le izy za koa manana ny anaovako an'izany nareo manana anaovana an'izany amin'ny lalako anjaranao le izy raha ozy ianao hoe fisainan'olombelo zany anao sy Andriamanitra raha ozy ianao hoe principe biblique zany principe ao anatin'ny royaume zany nihitatsika teo anjaranao koa ny zavatra any aminao le izy tena kaikinao any aminao le choix celui qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit tena hoe kaikinao zay afafinao no tsinjainao verset 42 quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à boire à un de ses petits à titre de disciple à titre de disciple tandrema tsara en vérité je vous dis il ne perdra d'aucun cas sa récompense tena kaikinao hoe mila manome vao mahazo tadidio tsara fa Jesosy tamin'izy tonga tetỳ ambonin'ny tany tonga en tant que simple homme izy any Luka 17 manomboka verset 20 angamizy zay Luka 17 manomboka verset 20 raisinaoto fotsiny fa nieritreritra be reto fariseo sy sadiseo reto hoe mifanjakan'Andriamanitra dia hidina miaraka amin'ny trompeta sy volamena be sy anjely be da be midina avy any an-danitra tonga dia hipetraka eo amin'ny Israely boa tonga dia écrasé ny romana sy ny peuple rehetra dia tonga
fa tsy ohatr'izany izy izy andriamanitra tsy ohatr'izany izy jesosy nyfahatongava fanjakan'andriamanitra tsy tamaso izy izy nefa nefa miaraka aminareo eto amin'izay hitanareo ny fasitrosony sadoseo dia tadidio tsara fa azy ireo olony lalàna tenao hoe olony lalàna fa olony lalàna fa tsy nanatanteraka an'lay izy tsy nanatanteraka an'lay izy izy rehefa tonga jesosy tetỳ ambony tany a dia izy any namangy azy nisy mady a namangy azy dia mitondra tsirairay mitondra fanomezana tsirairay ireo a ho anyty zanak'andriamanitra ty mba ho fitahiana ny olona rehetra tena akakinao mba ho fitahiana ny olona rehetra dia namafy reto mady mba ho fitahiana ho anytaranakao maiza mamafy amin'ny tany tsara nareo jesosy loatsika hitsangana marana fotoana mivavaka sitrodrano raha considérenareo mipasiteranareo tahaka ny machine famaliana vavaka dia nao miketsiketsy indrindra tena sérieux raha considérenareo mipasiteranareo tahaka ny voleur sy mitaky vola foana sy mitaky dimy sy mitaky rakitra dia miteny anareo fa azo récompense anareo koa nareo raha ohatra ka tonga koa nareo tsy miaraka amin'ny connaissance hoe iza ny naniraka azy dia hitan'ny maître anareo avy fotoana dia hitsarana anareo koa zany tsy fampitahorana ny anahy fa ny bergerie dia nataon'andriamanitra rattaché amin'ny berger fa tsy ny berger ny rattaché amin'ny bergerie na rattaché amin'ny brebis reo tsika hivavaka iza nahazo ny anjara ny androa tena raiso ny anjaranareo tsy anjara hoe forcé fa tena fahafantarana fely marin'andriamanitra eo amin'ny fiainako dia izy nanokatra an'izay eo amin'ny fiaina ataovy izay tokony ataoko teny kaikinao ataovy ary izay tokony ataonao avy any amin'n'olo izy no mikorina aminaran'i jesosy raha sady bidy avy amin'i jesosy kristy tompo dia ohatry ny fanambinana izay fanomaninao hatr'izay tsy ny ela tao amin'ny abrahama korina tao amin'ny isaka sy jakoba ary nyraisinay indray amin'ny anaran'i jesosy tena isitrahan reto olonao reto amin'izay raha eo amin'ny anaran'erin' jesosy no ny fahatokisana fely fa mikoriny avy any amin'ny lohany arona le baume le huile mikorina amin'ny volombavany ary mikorina hatrany amin'ny tongotr'akanjo jesosy raha zay toerana misy anay satria zay membran'izao assemblée sy berger zao bergerie zao androany dia mikorina aminay zany amin'ny anara maherin' jesosy avy nazareta délivreko zany onction zany amin'ny anara maherin' jesosy c'est une onction d'obéissance onction d'obéissance à Dieu à la parole zany amin'ny anara maherin' jesosy ho ao aminareo amin'izay ongotaka zay pensée négative ongotaka zay pensée mbola mieritreritra foana anao ny tenanao so amin'ny bénédiction ny tenanao taky ny anany asa safiran raha vako amin'ny anara maherin' jesosy raisy ny anjaranao taky ny anjaranao zay iratasenao amin'ny royaume céleste amin'ny anara maherin' jesosy mandehana famombanao ny tompo amin'ny anara maherin' jesosy amen loatsika iran'ity finoana marisiky ty anatin'ny 2 minutes tsika dia hamarana amin'ny fotoana tena kaikinao hoe mifinoko dia apetrako en totalité amin'ny jesosy ndao atsika izy tsy ataotsika mafy be fa jesosy misaotra anao zay misaotra jesosy amin'ny finoana zay menao anay dia toritananao torilalanao zay aleanao tiako alefa ramanyanao zay kombandeha oeto lavitra ny fazy tena esory ny familiarité esory zany varavaranao ratsynao mamoro manahira raha tsisy mankatina ntikidira raha nahita fity aminao ao amainy elatrao raha nahita fity aminao dia hitako ny voninahitra
tsignate ivolinaitsa mataia aitondra ny fanainao kasiwana fiwatsiany ny fanatreanao e nafainina tsisike tsy anao anao nofona marisike mandeha ambony rano atao zay tokony ataonao zanak'Andriamanitra rehetra amin'ilay Jesosy mifikira amin'ny ten'Andriamanitra ary mifikira amin'izay promesse nomeny anao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy misaotra, misaotra Jesosy. Tadinao manandro nalinao suinangalinao angustiato arutsako ny arakitra fefa reko mitelinao fandininao Jesosy fanapinao avelanao aminao tsisy asa sakanatsy boka minakanatsy tenao farahita fity aminao ambainerasan farahita fity aminao dia hitako mivoninahitra afera tsy fakinyaramatre amina toerana akaikinao ofera ahita tsy miato mivoninahitra ataia aitonga ny fanainao kasiwana ampiwatsiany fanatreanao mifainena tsisisike tsy anao anambano nofinoana marisike andeha ambony rano matahiva fanainao kasiwana ampiwatsiany fanatreanao mifaingena tsisisike tsy anao andanagano nofinoana marisike andeha ambony rano nofinoana marisike andeha ambony rano fa fahasoavan'Andriamanitra matozao fa fahasoavan'Andriamanitra matozao anareo amen mandehana amin'ny anara-maherin' Jesosy rombainy anjaranareo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompo amen.